noraisin'ny minisym-panjakana amin'ny ny fanajariana ny tany Andriamatoa Rivorakotovao androany maraina ny délégation avy amin'ny banky iraisampirenena délégation ijery fotony ny mety ho anampinan'ny Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny sehatry ny fananantany ireto délégation ireto Marc Antoine Sirakodarsan. Délégation manampahaizana avy amin'ny banky iraisampirenena no mitsidika any Madagasikara ankehitriny. Andro maraina dia niona tamin'ny minisym-panjakana amin'ny fanajariana ny tany Andriamatoa Rivorakotovao ireo teknisiana ireo izay hivahiny eto Madagasikara mandritra ny 2 herinandro. Raha ny fanazava-Andriamatoa Coralie Gevers, solon-tena maritry ny banky iraisampirenena eto Madagasikara, dia anadiady fotony mety anampinan'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fiarovana ny fananantany eto Madagasikara no antony fionnana androany ity. Eh bien, nous sommes venus voir aujourd'hui le ministre d'État parce que nous sommes en train de développer un projet pour soutenir la croissance rurale. Et c'est un sujet dont le ministre nous avait parlé il y a quelques mois quand le gouvernement s'est formé. Et il s'est confirmé que c'est une des grosses priorités pour ce gouvernement. Et donc la Banque mondiale veut s'engager à soutenir cette priorité et développer un projet qui viendrait à améliorer la sécurité foncière, à améliorer la productivité agricole et aussi à faciliter l'accès au marché agricole des petits producteurs. Donc c'est le concept du projet que nous regardons pour le moment et c'est vraiment à la au premier stade de développement aujourd'hui. Tafita indrindra ao anatin'izany hetsika ametrahana izany fanatsarana ny tontolo ambanivohitra mba ahafahan'ireo tanisa malagasy mampitombo ny vokatra izay avoakany ary manatsara ihany kokoa ny tontolo iaisany. Izay indrindra no ilana ny fiarovana ny fananantany ahafahan'ny tanisa malagasy miasa amin'ny tany amokarany. Izay ny tanjona hoy ny solon-tena amin'ny banky iraisampirenena. Fa androany ihany koa dia efa novatsy ny fifanaraha-miasa ny ministeran'ny mpanjakana amin'ny fanajariana tany sy ministeran'ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana no nitanterahana teny Anosy. Fiara-miasa izay iompana indrindra amin'ny fanomezan-danja amin'ny fanatanterahana ny drafitra momba ny fanajariana tany eny anivon'ny commune. Izy arak'izany ny fandrindrana ny asa ministera roa tota ahafahana indrindra mampandroso ireo vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana.